nosoratany airpoline ovelomin'ny ravo vantso oly miaraka amin'ny sinay sy fetra sarobidy tovirazana mamonjy nandray feo anjarolivany nanantotosa misy fiara tongo izany reko any vilany an'izany a aleo hoe tazanona fito amin'ny varavarakely eto tia tongo ty angamba ilay dokotera isolotoerana ny dokotera ianitra ka mbola tanora aleo aloha tsiraika tsy tokotandrika angakangana letsy dia atao vetsy ambany lavarana anetsy aloha reo valizy ireo dia afaka tonga dia mandeha lasao dia tratraliny mpiverenana iny kasahirana misy manafika angely tia mantsy ny fiara manderery amin'ny ilinalana iny manahoana ianao dokotera tonga soa eto aminay manahoana ianao zany no rasazy norony indraikitra ny ty hôpitaly ty ie za tokoa ka zany reny dokotera Simon zany hoe isolotoerana vetivety an'izany dokotera teto zany ako efa azoko atsaina raha vao nahita ny fiara tonga nanatitra anao aka ay ka mandrosoary aloha mandrosoa ty amin'ny birao avelao hoe reo etanao reo fa tsisy mampanahy ka andao ary androso zay fa veloma razily soatra mipetrapetrary ianao dokotera misaotra rasazy lamindamina kosa ty tanany ty zany ko ie sady fotoana fambolena zao ka midina ny atsada olona akamaroany mponina ane rehefa laroby vao maresadresaka eto amizay manko no andro fandanjana zazakely sy fisafondreo bevoky dia ono rasazy firy nisan'ny mpitsabo mpanampy anao zao ka raha ihany ka fa misy lehilahy ray koa irakiraka sy manadio ka tsy de be mponina nge eto hoe azo lazaina hoe miadan-dratsy ihany ny mpitsabo eto indraindray aza tena tsisy mihitsy ny marary tonga eto nampiteraka iry iry ilany atsimbre zao no misy ny marary dia itsy avararitsy io ny trano misy ny mpiteraka ve fa ono rasazy nahoana moa nataonao hoe miadan-dratsy ny mpitsabo eto ka tsy azoko satria ny akamaroany mbola mandeha amin'ireny dadarabe reny na reny-jaza reny zany ka indraindray efa misy fahasarotana avy ihany ny marary na mpiteraka vao entiny zareo manatona nytony toerana tony tsy maintsy atao sialana nenina ny fandraisana tanana azy aina ny vonjena eno rasazy ataona fa zany nefa nanolorantsika teny fa zao hoe ndaso tia mitaratasy reta momba n'izao iraka mpanaovina zao reto voaray reto dokotera fa ianao kosa ve tsy mba hakaina an'io dia raha pisy mandray ny asy eny ka zay indrindrako ity efa tamity koa lehilahy irakiraka ka aleo izy no asaiko manaritra anao any amin'ny trano nenanao sy nytaonandreo entandreo mifanila amin'le trano fonenan'ny dokotera ianitra ihany lay izy tsy lavitra nge fa atao ambadika tsy nanany hôpitaly aty ihany le izy eny ary raha sasa dia mahazo to ianao saotra dokotera raha ohatra hoe misy ilana tampoka anao mo sanatria dia amparatsoka ihany ianao ka eny ary mansoa manahoana ianao dokotera mansoa ianao ianao no mpitsabo mpanampy ato eny dokotera very no anarako aleo aloha hitsanganako mihitsy anolorako ny tanako azy te za kosa no Simon zany hoe isolotoerana ny dokotera ianitra eto faly mahafantatra anao za koa toraka izany dokotera anatitra an'ireto dosie marary sy mpiteraka reto ato aminao mariny zany klasera tsy de matevina izy zany aleo aloha raisina hijerena ny atao anatiny efa anao vizity an'izy ireo moa tsika izao ono firy ny marary dia firy ny mpiteraka ato zao ka ny mpiteraka 3 zao no ao ndray angamba hivoaka androany dia ny marary indray olon-dehibe 3 koa zaza 12 taona ny ray 4 zany ny totaliny eny ary fa voaraiko reto misaotra anao indrindra ary efa tonga onga rasazy ka efa ao izy ka ilozako vetivety ary ianao aloha dokotera ndao ary tsara bika sady sarika kosa aloha le dokotera to misy hery manintona ny fijeriny le aloha anatitra nyreto dosie reto fa lozako mirediredy fotsiny eto tsara
Ary koa zany raha zazavavy malefa mpijery ary nefa dia tamana miasa ty tany lavitra ty. Aleoaloha io mananomboka ny vizity fa ohatra ny lasa-mborona fotsiny tokoa zako. Efa herinandro zatsy ny natongavako teto. Efa herinandro koa ny fakazarana telo mianaka mpiara-miasa ato amin'ity hôpitaly ty. Fa tsy very ve ny tamin'iny? Izy mihitsy ka. Dia hoe zay nao io zao tsy efa mipetrapetraka daholo zao ny asa? Efa milamina tokoa. Ay, saika mivoaka sepitra ihany aloha sika tamin'iny famonjena an'ilay zaza mifanitona teo iny e. Sa ahoana hozy dokotera? Tena saika ratsy tokoa ny ka. Fa andehanao goûter kely ery ivelan'ny hôpitaly ery aloha raha hiaraka amiko ianao. Za koa fa nieritreritra an'izany mihitsy. Nda ho ary anala n'ity arina-kanjo ty dia ho avy. Ay, eny ary fa dia andrasako eny ambavady ianao e. Fankahazo tsara koa sy mantsy very retiko. Fa indraindray aloha toa tsikaritra ihany hoe hafahafa ny fandiniky dokotera ny vero rehefa heveriny fa tsy mijery azy iny toa ohatra ny manana fitsiriritana ny very zany izy tena tsapako mihitsy aloha zany. Nanara-maso azy tsara teto amin'ity varavarankely ny biraoko ity tamin'izy roa mifampiresaka teo. Izy koa moa maradona sy sarikiriko. Dia aizitsika nipetraka tsy aleo ery amin'ny sisiny avaratra ery. Eny zao no hitako milamindamako. Andao ary tsy maninona. Mba azafady ange mademoiselle, mba omeo jus d'orange kely ange zay e. Dia asio gâteau sy yaourt ihany koa. Mety aminao ve zany ry vero? Mety ka. Zay zany mademoiselle. Fa zao vero za no mampanao goûter an'io ataovy dia mahazo tomana. Misaotra dokotera. Fa ono tsy mety ve raha tsy asiana titre ny anarana rehefa ivelan'ny azy tsika tonga dia hoe Simon fotsiny. Za raha ty moa efa miantso anao hoe Vero avy hatrantro. Tsy hafahafa ve nefa eny tsy maninona ary aleo amin'izany. Sady miresaka ampilamina anao no malamy be ka ono ary Vero. Firy taona zao ny isanao teto ka. Vao vita mihitsy ny staziko dia efa tatiny nangatahako iasana. Fa inona ny antony hoe taty mihitsy zany nangatahanao iasana ka? Fa maninona moa aty? Milamina tsy dia be asa loatra sady madio rivotra. Fa zao kinanjo ny antony. Hitanao raha sazonoro ny tena antony fitianako ny aty. Izy manko efa 3 taona talohany natongavako ny asa taty ary nolazainy fa mahafinaritra aty. Ay ve fa nga efa mifankalala nareo talohan'izany ka? Ka en'olo fa mbola voitantara. Eto ary niresaka fa ohatry ny mahaliana izany ka. Ka zao raha sazonoro zandra ny reniko niteraka ka mbotombola kely izy sy mivato no nitaiza sy nampianatra azonao amin'izay efa maty efa taona zao dadatoako io ary zareo moa tsy niteraka. Ay ve ary mpihavana kaiky zany ianao sy Rasazy zany tokoa. Tsy tao an-tsainao mihitsy zao zany io. Hitanao ny trano nenanay mifanao ambony sy ambany-rihana. Eny fantatro ka fa tsy dia niveriko eo zany ny antoniko. Fantatrao amin'izay mombamomba afa-po Simon. Ary nahoana ho ianao no tsy niteny intsony fa tao nandinika fotsiny. Ka variana amin'ny akantonao ako. Mahafinaritra eringe mijery anao me. Dokotera koa zany manao izay mahamenatra. Adino sady angala ny fanarahany Simon fotsiny ka andao amin'izay hamonjy ny asa aloha tsika ry Simon ka. Tsongoko ianao raha mbola manany any eo foana. Andao andefa aty daholo mason'ny olona. Tena valabalaka zany rehefa laby koa moa bebe ihany ny asantsika ko. Za koa azary ny tomba mahatsiaro vizanako. Ny ranjo ny tena mila ho voan'ny krampy
eny izay koa moa ny antom-pisiditsika amin'ny tony toerany toniko fa i dokotera Soman koa mahay mifandray amin'olona vetivety sady sarika ny be vazivazy lasa tao misy manao fizahana foana azy zao no ny teo aloko na dia mikoakoaka kely aza ny ankizy dia to satrin'ireo reny mitondra azy aty amin'ny dokotera indrindra moa fa ireo tovovavy fa ono avadika ny resaka ohatrany hoe tsy kariko fa misy fifandraisana be eo aminao sy dokotera Simon finona zany zavatra hitany to fa fifandraisana ahoana ka fiara-miasa nge zay sika mihitsy moa izy sarika tsy mihafahafa ka nahoana moa andeha avinavina aminy eny angamo hoe avinaviny fantatro fotsiny fa izy tena mbola tanora tsara bika tsara endrika ianao zazavavy eritreriny ny zao ny fondra indray mamitaka raha tsy voafehin'ny saina miteny an'izany satria mbola manana didy aminao foana raha mbola velona ina ary tadio fa vady amanjana kolona izy misaotra anao tsy ny sorona efa solon'ny dada sy ny eny ianao aza manafa misy saina n'izany teninao zany sy ny antoany ka ny endry ihany manko ny akino anarina sakafo moky efa lanty fa dia hiakatra tory aloha fa efa mavesatra zany maso zany ndeha ary ny antoa tsara mandry ianao sa koa aza zao efa ndeha hamonjy ny efitranoko ianao koa toraka izany Manso nahatra nyreto rapport médical reto dokotera mipetrapetra tsy efa milamadolo ve ny asanao ka hipetraka ninona eto moa mba miresadresaka ka tsy hitako ange tsy ho resahana eo ary to nitsangana mihitsy dokotera sady anatona izy zany vero tena mahasarika mihitsy ange ianao lasa ohatrany hoe manno foananao zany amin'ny alina dia tsy androko ny maraina ahitana anao sako dokotera sao dia misy miditra tamboko iza ny hiditra hoe avilo tena natsangany teo amin'ny toerako mihitsy tena tsy arotro mihitsy ny tsy hanoroka nyreton'olotro manitona mafy reto ry vero no finny sady nataony teo amin'ny olotro ny molony tena mahafatifaty mihitsy nge ianao ry vero ianao nga tsy mba finaritra miondoana eto atratrako eny efa mba tsy kiaritra any angendro tompo masonao eny amiko reny matetika dokotera Simon enao nge efa manambady tsy zany ny tianao lazaina ka inona moa manakana antsika tsy araka ianao zao no eto anatrehako ary tena tsy ritanao mafy sako maniry ianao ka tsy ary hofingosoroako indray ny malalako dia rofinaretsika zao vo afaka iaraka zao raha sasy zao nikarita ny io alina tongavany amiko nefa za tao hita na tsikariny akory raikitraka izany ry malala amin'ny 5 alina eo tonga any ary eny akadiko fotsiny varavarana dia tonga dia midira tena mety zay zay fa andeha aloha sao dia misy hitady avandrasa azy ndao ary vero malalako zay fa raha riva zany azoko ihany le nitsiritiko izy kosa aloha dia tena manjy aleo aloha ilo makomana sady miandriandry any Simon ihany koa inona moa manakana tsy araka aminy lasa koa raha vao nahita azy tamin'ny voalohany fotsiny sy alehany ihany alehany fa mifantatro aloha zao dia tiako izy dobodoboka ireny foko amin'ny firy ary zao efa 10 minitra sisa dia gatona amin'ny fotoana ny fanomezana vero tonga akia Simon mifoaza fifa maraina
fa ngaky maraina sady amin'ny firy zao? Amin'ny 4 maraina. Mifoha aza amin'izay ho ahy ianao. Za ngeky mbola te hijanona eto amin'ny ilanao eto hoe amin'ny 4 vidy fo sady avy eto aloha ny vero. Mifoha aza ho ahy. Raha sazy ange rehefa gary ohatran'izao indraindray tonga maraina be mbola manao dosy izy dia misakafo maraina aty an-trano. Ino tokoa ary fa hitsangana fa tsika koa tohatra manafony ho lava fotsiny ko. Izavy ny akanjoko teo dia rovina ndraiky itsika no afaka miaraka. Tena lasa tsy mahafoy anao zany ange za satria ianao sy ny tony fandibo manao garda dia isaky ny anjarany zany dia mihoana aty amiko tsika sa ahoana? Tena mety aky izany ry malala. Aloha roako izany malalako izany zay fa lasary ahy idio ny tranonao. Za koa aza mba tsy mahafoy anao ry Simon. Dia atalana veny toresinao ny fitiavako. Ray volana fotsiny zao nahatongavan'ny asa teto dia lasa damba tamin'ny sahady izay tia tokoa ve adala. Leo aho hiverina any am-pandriana aloka. Reto se reto nge ry very mbala mikerery amin'ny etazerery azafady reto ve? Ie mipetrapetraka daholo izay ny asa ka. Faly ery koa nge ny olona teto tamin'ny fiverenan'ny dokotera Ianitra ny keo iny. Na dia nafinahitra ny zareo asa i dokotera Simon dia mbola tiany zareo ihany kokoa i dokotera Ianitra mahay miresaka tsara manolona izy aloha indrindra ny zaza madinika. Izay aloha Ndry fa manino vero? Marary aho any lohako. Asa noho ny andro mikaina be ngamba? Ka sao dia tokony hody any an-trano aloha ianao akainy. Asa raha tsisy ilaina intsony dia izay ngamba no atao? Tsy efa vita ve moa le pansement le ranga marary tongotra iny? Efa vita ka. Ay mandehana ary makany any amin'ny sakafo ariva dia mijery anao avy miverina manao garda. Eny ary fa lasa mazotony eny to. Ya. Manahy ahy zavatra zany malahelo sy miady saina ny fahitako ny vero. Andeha hanainga raha-pitsy dokotera Simon satria efa tavaveriny ny dokotera Ianitra. Inona ny tena nifandraisan'ny very sy dokotera Simon dia izay 3 volana ve no naharaiky pitihan'ny very taminy. Vero Vero andao fa anainga zao nge dokotera Simon hiara-no veloma sy saotra azy sika miaraka amin'ny dokotera Ianitra. Nentoa za ngamba tsy afaka ny akany. Atre? Ka tena mbola marary ihany lohako hatramin'izaoko. Mila navy mihitsy aza. Ndry fa tao mbola hita am-pandriana foany. Sady toa valaka be tokoa ny fahitako anao zany makaneso amin'ny dokotera Ianitra mihitsy ianao rehefa avy eo ka sao dia mitady ho tratry ny tazo mety hisava ihany zany rehefa kelikely nentoa. Aza manao kitotoa amin'ny fahasalamana ianao anaka tongava mihitsy za ny dokotera ka. Eny raha tsisy fiatsarany zany andohako izany dia anatona azy ihany zay fa lasa tsy te hifanatry tava amin'ny Simon ntsony mafy tampoky ny teniny marina. Ray volana sahady izay no nandehana ny dokotera Simon. Tena nahita loza mihitsy ilay zanako hatramin'ny nahateto azy zay ka. Fa inona mihitsy ary ny fifandraisana mihitsy amin'izy roa. Dia sanatrivy tsy te eritreritra n'izany ka. Ny manahirana azy ao dia hivery be voka efa 3 volana. Zay mihitsy ny mahafanina azy teo iny ka. Way, efa natsiary tena ka. Fa manino eto ary nento. Ka raha isika andeha hanao vizity mipiteraka iny dia fanina tampoka ianao ary safotra ko. Zany ve? Tsaroako fa fanina tokoa teo. Dia fomba ahoana re ny lazako fa be voky ianao aleo raha ngaha tonga dia lazaina azy be voky ianao anaka efa ndray 3 volana ny kibinao dokotera.
De ahoana ozy dokotera? Tena menatra anareo ary ny toa. Aza tomano ohatran'io moa ianao fa mandreraka ny fonaona izy zany ary mety hisy fitraikany amin'ny zaza. Rehefa mahazo aina tsara ianao de mandehana aloha mody any an-trano miala sasatra. Raha rifisika miresaka raha misy tiana olona zainy. Ary ny asako? Ka i dokotera hianatra mihitsy ake ny lazan'izany. Fitainay izay tokony natao hoe ndana aloha maka aina tsara ianao de reto misy fanafodiny meniko. Eny ary ody zay ary fa andeha hanampy ny dokotera aloha mijery anao any rehefa vitavita ny asa eto. Vero fa ahoana ny zava-niseho tantarao ara tsy mampaninona anao. Iny fanangano andray ny masina fa inona mihitsy ary le tena olana menatra anareo ary ny toa. Efa mbesaka ihany ianao nanipiteny tamiko nefa tena tsy nahatohatra ny fakapanahy. Fô hitako voalohany mihitsy Simon de efa raiky piti taminy ary naniriny otiny. Ka hono moa ve efa fantany zao seho zavatra zao talohan'ny nandehanany? Efa fantany tokoa. De ahoana ozy izy? Afa tantaraiko aminao ny resaka amin'ny fanaovanay herinandro talohan'ny nandehanany. Tantarao ary fa mihaino Simon ianao zao tsy maintsy mandeha raha vao tonga dokotera andro. Mazava ho azy ka tsy maintsy mamonjy ny postiko indray ako. Zany hoe afaka herinandro eo aloha Ohatry fa ohatry ny lasa saina be zany nge malalako za koa nge mba tsy te saraka aminao saingy zay moa le asa ka tahony eny zay tokoa le asa saingy ahoana ke? Ahoana zao momba ny zanantsika ato kiboko ty? Zanantsika ahoana fanga eny Simon toejaza efa rovolona zao ny kiboko. Fa ino ny tiana ataonao ry vero fantatrao tsara fa manambady manjanaka nge ary za tsy nanafina an'izany taminao. 5 taona zao io zanako ary tsy mieritreritra ny andravany tokantranoko zany mihitsy Andray Simon zany misy ka sady vatravantranao manontany fotsiny hoe inona fehpetra ho raisiny. Tsisy andraikitra zany. Ianao ve de tsy mba mailona ny tandry tena tsy abevoka amin'izao toerana misy anao zao inoko fa de mahita vahaolana amin'izany ianao. Ka inona ny tianao lazaina hoe sorona ve? Asa tsisy an'izany. Ka zay ataonao any raha fafinaretan'ny nofo mandalo kosa verovero tsy anapotehako ny tokantranoko mihitsy aloha zany sa ianao ny saika mandrika satria rehefa mandinika mantsy de ohatry ny fanahininana ianao no mahatonga an'izao ka rehefa tsy raharaha ianao de zakaiko ny ahy zanako io andraikitro za tokoa no matala indraindray ny fitiavana tsy mari-potsy. Safidinao samy sitrapony ny rahantsika tsy nisy ny famitaka ary za tsy nampanantenanao zavatra zay zany aza miseratserana aty an-tranoko aty tsony ianao veloma mandrakizay lasa koa ay ve zany ny zava-niseho azaki fa fitiavana ny aton'izany rehetrarehetra zany ny tia azy ianao ary efa tsy kariko ihany zany sika tsy hamon'olona ka hoe anala zaza zany ny tsy miteraka azy efa tsy fidiny raha isa mpitiavana io fa silaky ny ainao aza tao ampamofony amin'ny Simon aleo azo ny azy atreo ny eto anoloany de avy zany zanako zany aza mitomantsony tsy raisiko ny tananao. Misaotra ary ny antoa misaotra noho zany teninao rehetra zany tsy sorana nananeritreritra azy tokoa ary ny hevitra fa raha be voka de iraikitra amiko Simon fitiavana marina ve ny asa fa tsy ritana azy fotsiny asa tsy mba no everiko hanana toetrambadika toy izany ny lehilahy iny raha ny toetra ny teto ivelany jokotsirika fa velao iny valina any aza le fantsony ny saina mety ho satra ny anadiny tanteraka izany maherezaka mbola eto misaotra ny antoa. 20 taona zay 20 taona no namonjako any Vero 20 taona sahady koa ty ilay zana amin'ny vavikely tena mandeha fotoana ka ohatra
ilozako mandefa fisainana eto fotsiny efa ho avy izay santa be mpilahatra koa tao amin'ny banky ka tena tara ny nahandro so ihany fa tsy mianatra rifa izy an'io Bebe Bebe tonga manimanitra ery izany sakafo izany sady le loka tena tianao no nataoko zany sady efa vita efa amboary ny latabatra fihinanany eny Bebe ohatry ny feon'ny fiarany asiny izany aleo jereko ie izy tokoa waye iasina mandroso inona ny vaovao tonga tampotampoka mahazo toerana zany rehefa malaelo anao ary sanda dia tsy naharitra dia zao tonga namangy zao zany ary beberanao nga ohatsy eo ao izy ka varinao an-dakozia ao mila atsoina ve izy tsy mihitsy akia za koa nge mba te ahita anazy ay andraso ary ay asina bebe to mandreo feon'olona miresaka ay tsy diso ny sofokoko manao bebe salama ka salama tsara salama tsara anaka ina vaovao mba mamangy anareo re ay sady misy dinika kely mba ataoko aminao kory bebe zay ay ve aleo ary ahaka toerana tsara zay ka ina ho za dinika hoentiny zanako zao ary izy mianaka fantatrareo fa afaka herinandro eo sisa dia anainga ka asa rera mba velanao iaraka amiko sanda raha pisy tontolo andro ry bebe mba iaraka hitsangatsangana kely re zay za ndray aloha dia miakina betsaka amin'ny zotony santy zay za aloha dia manome alalana ka mahatoky ny fahendrinareo ka zay nge bebe tena endry be zany mory asinao marina ki zany fa dia milaza ny bebe aloha fotsiny mba tsy hitatay ny bebe fa mety ho alina vao tafaveriny zay fa tsy maintsy tonga keo tantanana eto zany zao ny fotoana nondrasako ay zay zany rakizy andao mbola misy resaka hafa koa ka resaka hoe ahoana anaka zany hoe miaino zao ary maniry mba hifankalala aminao dada ry bebe izy anefa tsy afaka fa zao dada tsy dia afaka mivoaka fa malemy ange izy malemy malemy dada dia asa ry raha mety hoe ianao makany aminay ry bebe sa inona mety malemy ahony mety docteur Simon kosa angamba ka mety izy ny eritreritro olona miredaritsy be ny docteur Simon zao mihaino anao niaran-doza ny fiarakodiany entin'izy sy mamako tamin'izay naratra mafy daholo ny izy mivady mama nefa tsy tonga ty amin'ny hopitaly akory dia tonga dia maty fa dada tapaka ny tongony havanina ary lamosy no mivoan'ny tona mafy ka zany re nitarika amin'ny fahalemeny fa ny aimo avitra ihany tena mampalahelo zany elo ary santanga tsy mahalala n'izany tantara zany tsy mbola niresaka momba n'izany tamiko mihitsy ianao ry sanda ka zao koa vao mahalala ny antsipriany fa fantatro fotsiny hoe efa maty ny reny asina toy ny akoho ary hoe mandeha fauteuil roulant indrainy fa malemy ny azan-damosiny dia zay raha azoko tsara zany na isanda azy zany dia tsy mbola mifankalala tamin'ny dadany asina ka tsy mbola azafady anaka fa nampamofo tamandry anao mampalahelo zany tsisy tsindry ry bebe efa ela koa nge zany zavatra voafiry taona monja tamin'izanyko ka ahoana ny hevitra ry mianaka ny dia le anareo aloha dia manaika no hoe ho any aminareo indray dia aleo aloha anga izay mianaka ifandinitra rehefa avy mitsangatsangana zay zany izy mianaka fa leo angatadalana aloha anga tena maika ianao andraso aloha fa misy ronono sy mofo mamy hoe raha mihinana eto andraso alaiko vetivetika tena mety ny andehanandreo raha-pitso amin'izay no anararotako ny zavatra atoko
iny fa lasa sanda sy asina. Aleo koa iomana fa andeha. Mila miona amin'ny dadany asina any io. Aleo avokako ny fiarako ary hitotoy azo ny fonenany asina. Tsy maintsy fantatro ny mariny. Hanao ahoana re fionana izy Dr Simon ve? Raha izy tokoa moa. Ty le trano. Ampidiriko any mihitsy ny fiaraka. Dokotera Simon, ianao tokoa ve ty? Fa iza moa ianao? Ohatrany fantapatatra nefa tsy de niverina loatra atao tsaiko. Eny na izany aza mandrosoa de mipetrapetra. Tena tsy tsaronao ve ahy e? Jereo tsara. Raha sazon'olo ve? Izy indrindra, raha sazon'olo tokoa ty. 20 taona lasa zany ny rahantsika ny asa farany. Tena ela tokoa zany. Ary rehefa nandinika tsy de niova ianao a? Zany ve? Za kosa zao sisy osa tsy fidiny no nilozany atra tamiko. Ary ino aloha ny antondehanao aty amiko e? To ohatrany mahonena andray ty izy. Antitra sahady. Tena fa mila hitovy amiko. Zao re ho lavalava ihany ny resako aminao e. Natako ny trano aloha de nanaradian'ny asina zanaka ao andray andro zay. Nanaradian'ny asina? Ie. Fa inona ny antony ka? Ary taiza nalalanao ny asina? Eno tsara zay ho tantaraiko aminao e. Io zazavavy atao hoe Sanda io zay zafikelyko zany e. De zanak Vero sy enao. Zany hoe mpianada izy ireo. Zanak Vero e? Eny le zaza atao kibony tamin'izy nilozanao rehefa tonga ny fotoana niverenanao taty. Lozako marina. Lozako. De aiza zany zao Vero ka? Efa maty izy. Maty? Efa ela sa... Voa 2 taona monty Sanda ny maty izy. Nitarika tsy fahasalamana ho azy ny nandehananao sy ny teny marary nataonao taminy. Tena latsa-pity taminao izy de mampalahelo fa sary-piterahana be mihitsy azy izy. Ary nahina hoe tsy ho avitra tsony ny ainy. Reraka be izy. Tena kely hery noho ny areti-po nahazo azy. Ary nanafatra izy talohany nahaterany hoe Nentoa Sanda tao anaran'ity zazy ty. Fa Sanda ny fitiavako izy. Aza tantaraina aminy adalako. Ny aliko satria fantatro fivavahadin'olona Simon. Nefa zay ty tokoa atala. Zay ny teniny satria efa nanano faty izy tam'izay. Rehefa nitoy moa ny tsy fahasalamany de niato tamin'ny asany mihitsy izy. Ary nangataka ny findrany verina taty taty izy ny maty. Za no nitaizany Sanda. Tena lozako. Mamelara sazy so mahazo ngamba ny valiny tsy nety rehetra nataoko taloha. Nafatiny le ny asina koa nge de hoditrako amin'ny behivavy ihany. Avy namonjy fanasana zay ary tao nisy tovovavy mifampisangisangy tamiko. Ny famaly zay mivady teny an-dalana ody. Za koa moa efa somary mamimamy ihany. De zany nahatonga ny hotradoza satria nivarina tanaty antsana ny fiaranentiko. Zany koa de mbola Sanda ny adalako daholo e. Neniko nefa ranondrarako reny. Mifona rasazy de ahoanao zay Sanda amin'izany toe-javatra rehetra zany rasazy. Ka eo indrindra ny tiako atongavany efa fahita amin'ny areti-pony vera zay nahafaty azy. Tapa-kevitra fa tsy ilazany marina amin'ny mihitsy. Iasy natao hoe andeha hipitaranomasina noho ny fianarany. Ka zao no atao tsy maintsy ampahafantarinao an'ny asina ny marina rehetra. De zao koa no sosokevitra hitako fa mety amin'izao zavatozy zao e.
izay no sazonao farany. Eny aleo fazakaiko izay fahatezerana sy alailiny asina mendrika zany. Zay ara fa dia angatadalana anjaran'ny asina ny fanapahan-kevitra farany amin'izay heveriny fa mety aza misy afeninao azy ny marina. Eny ary mendalana ianao raha sazy. Eny ary fandeha dia mirary soanao andray rety lozako mifona koa ary alinina vadiko ny fifandraisana sy asy nefa tsy de tsara loatra nanomboka tamin'ny loza namozany reniny. Fantany daolo ny zavanyseho rehefa nitombo saina izy. Efa reny matetika ihany ny famaliana sy ny reniny amin'io adalana sy ditrako. Olo aletsy afaka teloana moa zany zao dia anainga lahy. Ena ry dada, telo andro sisa nge. Fa ianao tato vitsy resaka sy malimaly kendrika zany ry dada. Sao dia marary kosa ry ianao salama tsara letsy resina. Sa malahelo hoe andeha. Tsy zao nge sika ry dada vao isara toerany. Mbola kely aza lasa torone foana ianao. Tsy dia naharitra teto anivon'ny tokantranona resiny mihitsy. Raha tsy hoe congé nga. Eny ka zay nge letsy le asako ataony. Mpisolo toerana an'ireo mpitsabo lasa congé na marary na antony hafa koa. Eny fefa lasa letsy zany. Ka inona ro any to mampiasa saina be any dady. Zao letsy riasina. Mena ry dada. Misy zava-dehibe ho resako amin'lahy. Efa namadibadika ny enina tsy ny ilazako azy saingy fantatro letsa ho ady soko lehibe ny tsy anambaran'izany. Fa misy inona ry dada? Tohatra mampitaitaina koa ianao zaniko. Lazao fa ianao koa ianao tsara ry dia ka tsy ho tapahan'la mihitsy ny teniko sao tsy ho vitako ny tantaratra ny farany. Lazao fa meno ry dada. Ahoana zany letsy sao dia mba manofo ratsy kosa ry ahy. Zany tantarako an'la zany dolo marina rehetra letsy. Lozanao ry dada. Andray rery dado. Anapaviko zany sanda. Andray ry dada. Tena mampalaelo amin'ny mahita an'le zanako. Finona mihitsy ary tiana ataoko ny fahadisoko rehetra lasa nitaranako indray tia mizaka azy. Anapaviko. Ty lozanao ry dada. Aleo aloha ivoaka kely eny an-tokotany ka. Aleoko mihitsy aloha makasaina ato anjaridaina ato. Ataoko ahoana fanadinanao ry sanda. Ny andray anao toy ny anabavy. Tsy rariny kosa hoe. To mbola tsy nietsika teo amin'ny toerany ihany dada nandritra an'izay fotoana nijanonako tao anjaridaina izay. Aleo natonako dia resahako moramora. Dada. Dada. Sao ry dada. Eny letsy. Tsy tsara anao fa zanaka ka tsy mananjo amin'izany. Eny nefa aleo aloha hiteny efa zao ny zava-nisy. Toy ny ranoraraka tany izany rehetra izany ka tsy azo rofina intsony ry dada. Roa taona ny faneraserana isanda. Tena mifankatia izay. Sarotra be amiko ny anadino azy. Efa namihana azy ny ondakondana tamiko izy. Efa mifanorokoriko izay. Soa ihany aza fa samy tsara fikasana ka tsy mbola tonga tamin'ny zavatra hafa toy ny firaisana ranofo sy ny sisa. Soa ihany. Fantatro ny tebotebon'ny Renibe momba ny fahasalaman'ny sanda raha ahalala tamiko an'izany tantara izany izy. Satria misy aretim-po izy ka tsy mahatanty an'izany. Ka zao ny atao ry dada. Eny letsy rasina. Efa fandaharam-potoana iny hoe anaritra iny atserana mpiara-manindana izy mianaka. Aleo izy anaritra ho toy ny tsy misy ninina. Eo koa ngamba fotoana mety ahitako azy farany.
farany ahoana letsy inona ny tiany laolazaina so dia anao tao foana any lahy hoe amony tena ve ny ainao ry dada asa tsy vahaolana zany ry dada misy taratasy apetrako aminao dia omenao azy afaka rotaony tsy azoko fa anao nolazainy laha hoe afaka rotaona ka satria rotaona ny faharetan'ny fianarako any anazavako azy marina rehetra io taratasy io satria koa tsy verina ty tsony tsy azoko letsy tsy verina ty tsony ahoany laka ena ry dada tsy verina tsony aho satria tsy te hifanatry tava amin'ny sandatsony koa menatra azy sady maratra any arina any raha tapa-kevitra nambady koa iza malalana mety ho anabavika ihany koa zany sanatria satria ianao mantsy mpandehandeha ho sanda ny faharavampitiavaka ny famoizana ho tsy hoe ho anatrehanao tsony koa dada eny zay fantatra lafa rariny sitsy ny letsy atao mandrony sandan'ny adalako tokoa amin'izao fotoana izao telo andro sahady zay ny nahalasana ny asany mampalahelo aty zavykeliko tena mongaina kely ery fa enina tokoa ary ny atony pitsihan'ny asina tamiko hoe mandalovany amin'ny dada rehefa malalaka ianao tena tsy mety mahita toromintsika eo azanka lozako mivadibadika eto mpandriny eto fotsiny tantarako mara lasy asina efa 3 andro sahady zay fa ohatry ny hafahafa izy tsy toy isan'andro tsy nanoroko anomoroko izy fa nidakolako ny noroany ary nofihiny mafy teo atratrany sa kosa ve malahelo be izy amin'izao fisaraha-toerana izao ny mpanjiny mafy to te hilaza zavatra miampita amiko ny fijeriny inona nefa manavy izy no nelanelana isy aminay tiako ianao ry azina madika afa tsy mifahalavirana akory no ampiovany foko Docteur Simon mandrosa mansora sasy nahoana ianao salama tsara ka eny mangingina aloha mahazo toerana azy nandalo aty afa nanafatra iasina talohan'ny ingany mba iona aminao ony zany tokoa ka araka reny zava-misy reny moa dia ny fampiresaka izay mianaka ka ohatr' izao ny resaka tamin'izany ka misy taratasy mihidy tia napetrany dia omena ny sanda hono raha afaka rotaona fa nahoana no afaka rotaona ka tena ny ferany mihitsy io rotaona io ka tiary atolotra anao ty taratasy ty miala tsy indrindra nanahirana anao mivezivezy tatiako voaraiky tika ary arahako izay teny asiny izay misy antony matozina nafatrafatra an'izany za koa aloha tsy dia aritra ela koa fa mbola misy zavatra karakaraiky ka anao velomanao eny ary veloma raha sazy veloma tompoko dia veloma any amin'ny sandanina dia tsy mbola hitako aza ny endriny ary mety tsy fankalala amiko mihitsy aza angambana izy asa nefa Andriamanitra mandahatra ny zavatra rehetra indesy mantsy ry asina vao enim-bola zao ny ampitanao tany ivelany tany mahala ny reno fomba miantso ary tato anatin'ny 2 volana moa dia tena tsy retsony mihitsy antsona tsy mandray andrasana tsy miantso fa dia nanadino sahady ve tsy dia ino aka variana be ho aza ady zanako tsy renao akory ny natongava taitra be koa amin'ny bebe inona ho any mahalasa sainanao rereto saika iantso anao isordite zao za ioko misaotra bebe zao bebe mba atoro izay tokony ataoko fa misy nanaka ny amin'ny asina tsy mianjo atsony izy efa enim-bolana izay
Te adino sahady ve ary bebe? Tsy mampino any efa zany. Ndry mampalahelo aty zafikelyko. Angamba mba sahirana amin'ny fianarana izy. Entsiketsika be koa ange ny fotoana amin'ny zavatra rehetra any. Na izany azy. Te tsy mahafoy 10 minitra ho avy ao anatin'ny enim-bolana. Andao aloha sordite fa tsy antso ihany ve izy rehefa malalaka e. Asa re. Bebe o? Efa nieriny teny taona nandehanany asina. Tsy ny antsotsony mihitsy izy. Antsona nefa tsy mandraiky io. Fa inona ny dikan'izandro bebe a? Ny trano misy ny dadany nefa tsy fantatsika akory mba hoe anontaniana vaovao mikasika ny asina. Inona moa no azontsika tao amin'izany anaka? Raha fotsy be verlon sika izao ka miandry izay higadonany e. Feno roa taona sahady nandehanany asina. Tsy misy fifandraisana intsony mihitsy teo aminay. Efa mianatra manadinjo kelikely anao koa ry asina. Sando, mbola misy ataonao anga? Anga. Efa avy nanokona ny lasopinao a? Efa mba manahoana zao bebe? Efa retinantitra ny ako. Mbola reradreraka e. Ny lamosika sy ny ranjoko anaka no tena manakotsako e. Efa ela vao mahita tory amin'ny alina. Ka zany ange no ataoko hoe aleo ataony efitranao amin'ny alina matory e. Nefa moa ianao bekirina hoe aleo any any efitranoko ihany ko. Raha misy mampanahary milaza aminao foana e. Fa avy aloha eto akaiketo ianao fa misy zavatra tiako resahana aminao e. Fa zavatra inona ry bebe? Ery boaterie aloha alaivo e. Io, hitanao ohatry ny vatakely mangamanga ambony armoire io. Ty ve zany? Iny. Dia alaivo ny lakileny ato anatin'ny tiroarany table de nuit ato ake a. Ndrasoare. Ty ary e. Fa inona ny ao anatin'io vatakely io? Taratasy navelan'ny asina ao anao. Tsy azoko. Taratasy navelan'ny asina? Oviana? Tamin'izy andeha ho any an-dafy e. Na mipetra nefa izy fa afaka 2 taona vao azo omenanao. Ty izy ty ka iny raisy hoe afaka mamaky azy eto ianao na ho any efitranonao. Tsy maninona. Tena mampangofotra sy mampitebiteby mihitsy ty ka. Fa taratasy inona ary natao anatin'ity valopy ity? Aleo hoe ovakiko eto dia mihaino koa bebe. Tsy maninona fa izay ataonao dia mety ka. Ka ianao ihary ho an'ny sanda anabavy malalako. Ohatry anabavy ony. Anabavy malalako? Fa toy izy rery sanda. Moa tsy miraika fotsiny aka nefa zaza ny tena mitebiteby sy matahotra. Anao ahoana reny fetekan'izao amin'ny sandy? Iany ary fa ho tohizako e. Nametraka n'ity taratasy ty ampahafantarina anao amin'ny zava-misy. Ity ampiandohana dia mialatsiny aminao amin'izay zavatra rehetra nataoko ka noheverinao ho ara-tsy-panahiko. Rehefa nifankalala tamin'ny bebe Ranoro dia nisy eritreritra tsy nandry taminy noho izany tovy endrika sy fihetsika tamin'olona fantany taloha. Ka nanadiady izy nikaroko ny marina momba ary nitompona ny eritreriny. Ny dadako niteraka marina le olona efa tao an-tsainy. Dadako sady dadanao koa. Eny tena dasika rairay fa tsy ray reny. Mamelany bebe anao raha tsy avy hatrany dia nanambary izany taminao izy fa noho ny fitiavany anao nanaovany an'izany. Tsy salama fohatra any am-boky ianao ka nitandrina mafy anao izy. Sando, rehefa sitrana tsara ny fonao ka manaiky ny zava-misy ianao dia mba tsy dio dada raha sitrakao.
mamela azy efa nosandainy lafo ny fahadisoany. Za dia nivy tena ho sambatra manana anao anabavy. Hatr'izay atokana tsy mba nisy nisan'antsoina hoe iray tampo. Vady azo soloina fa ny anabavy tsy azo soloina natakalo. Tsy voasandam-bola. Rehefa tony tsara ny fonao dia iverina tanindrazana ihany aho. Ataoko eto ambany eto ny adresin'ny data raha hijery azy ianao. I bebe koa efa mahita ny tranony. Omeko eto koa ny adresiko raha te hifandray amiko ianao aoriana izao. Manantena ny fifaliana ho anao ary mandra-piona koa. Velomany zandriko a. Hoy asina tianareo. Ndry tena nitso indray ny ranomasiny sandry eo mpamalonana ny taratasy iny. Inona re nataoko raha sanatrika maninona eto izy e. Ay ve ka nisy an'izany bebe a. Misaotra anao a. Misaotra anao no fitsinjovana ny tenako. Ny retanao rery ny adi-tsainao nandritra n'izany fotoana rehetra izany. Ao finika ianao bebe a. Andray aky. Ay vendry tsy tezitra namanome tsiny ahy e. Tiako angenao ry sady. Bebe o. Sanda. Tsy manome tsiny anao a. Tiako konge ianao e. Dia samy mizaka ny adi-tsaina daholo nareo no fitandrovanareo ny fahasalamako. Bebe a, rehefa sitrana tsara ianao a dia andeha mangy any dadany asiny tsika. Izany a? Ny dadanareo e. Ay tokoa. Ie. Fa bebe o azy zany efa mifankahalala aminy e. Mba tantara ho aho hoe zava-nisy rehetra. Eno tsara fa ho tantaraikanao hatramin'ny voalohany e.